aoka ho matoky hatramin'ny farany. Izany no amarantsika ny tontolon'ny herinandro izay rahantsika eto androany. Amin'ity zoma fahatelo ambin'ny folo volana jona ity indray no anolorako ny fiarabana antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay nitantana ny fiainantsika amin'izao maraina izao. Ny fiadanan'ny Tompo sy ny fahasoavany anie mbo ao aminao mandrakariva, ka ny fotoana lanitsika eto dia tsy fotoana verimaina fa fotoana kosa ho fitahiana ho an'ny tsirairay avy. Andeha hivavaka isika ankehitriny. Andriamanitra rainay io, rainay ilay tianay, mitantana anay, mitsimbona anay mandrakariva, misaotra anao izahay satria mbola omenao izao fotoana izao hiaraka mandinika ny teninao. Mamelà ny heliko ahy ary mangataka anao mba ampitoetra aty amponay ny fanena masina, anazava anay, hitaritalana anay amin'izao fandiniana ny teninao izao. Naran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Aoka ho mahatoky hatramin'ny farany. Tamin'ity herinandro ity isika dia niresaka ny amin'ny tantaran'ny Rota sy Estera. Niandoha tamin'ny toe-javatra mampalahelo ny tantaran'ny Rota. Kanefa noho ny kion-dalana izay noman'Andriamanitra azy, dia nanomana mpanavotra azy Andriamanitra. Fantatsika ny tantaran'i Estera. Fa Estera tao amin'ny toerana manana maizy azy tao amin'ny lapan'ny mpanjaka. Nisy toe-javatra sarotra nalovany fa nijoro mahatoky, niditrantsehatra teo amin'ny tantara. Ny fiafaran'ny tantara dia mahafinaritra indrindra. Ary mbola tiako ny hamaky ny Estera 1 ka ny 9 ampahirezana antsika hatrany hatrany, manao hoe: ary no ny hitany mpanjaka fa ino ro Estera? Ary no ny hitany mpanjaka fa ino ro Estera? Tiako ny hampahiry ianao fa misy mahita, misy manara-maso ianao. Dia izao ny toy: nitsangana teo amin'ny kianja dia nahita fity teo imasony izy. Mahafinaritra fa ny vahoaka an'Andriamanitra dia tokony hahita fitia eo amin'izay manodidina azy. Ary iriko mba izany ianao, izany isika tsiraray avy. Ary mpiara-midinika namana, andeha ho faranantsika ary ny fanaovantsika androany. Tadio tsara fa ahatonga fahatezerana ho an'ireo olombitsy mandatsy anaiky ny fomba amampanao zao tontolo izao Satana. Hitambatra amin'ireo olona tsy azo antoka sady tsy mahafetena, ireo olona manandaza sy mahamena maso mba iray tetika hamelezana ny vahoaka an'Andriamanitra. Mioka nisy ratsy azy ireo ny mpitarika sy ny mpitandrina mba amin'ny mambora ny fiangonana. Ataony izay andevonana ny fony zanak'Andriamanitra amin'ny fomba rehetra, na ambava, na antsoratra, na mifandrobana, na mifandrahonana, na mifanarabiana. Izany ny zavatra hitranga. Iverina ny tantaran'i Estera indray androany. Mioka nisy ratsy ny vahoaka an'Andriamanitra amin'ny fomba rehetra Satana. Fa izao ny zavatra anankiray eo anatrehan izany toe-javatra izany. Eo mandrakariva Andriamanitra. Ataony Satana ny fomba rehetra ary mba ahazahoana antoka tsara ny fahamamian-koditra avy amin'ny vahoaka dia andany lalàna momba lalàna iraisany rehetra rehetra ny mpanao lalàna. Tsy anaiky ny fampianarana voanaorina izay mandika amin'ny fitsipika voarakiny 10 anefa ireo izay matahotra ny Jehovah. Io no mahafinaritra io. Na dia eo aza ny lalàna avoaka ny fanjakana, avoaka ny mpanao lalàna, Satana dia manao fomba rehetra, mandraona, fandrobana, fanarabiana, fanenjehana, famonoana. Na dia eo aza izany, ireo vahoaka an'Andriamanitra kosa, ireo izay matahotra ny Jehovah, tsy anaiky fa hijoro hatramin'ny farany. Ny faniriko dia izao: hijoro hatramin'ny farany isika.
Tsy avela eo amin'ny fisalasalana momba fanafana atao amin'izany ady zany ny vahoakan'Andriamanitra. Ankehitriny koa tahaka ny tamin'ny androny Estera dia malifaty noho ny amin'ny fahamarinany sy ny vahoakany Andriamanitra. Averiko le mandeha ampahiry antsika. Ankehitriny koa tahaka ny tamin'ny androny Estera amalifaty noho ny amin'ny fahamarinany sy ny vahoakany Andriamanitra. Dina ambara dia zao, na dia misy aza ny toe-javatra sarotra lalovantsika vahoakan'Andriamanitra, tsy mamela antsika ho irery Andriamanitra tahaka ny Rota, tahaka ny Estera. Ny fangatahana amiko, ny fangatahana aminao, aoko mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Zao ny voalaza ny Apokalipsy toko faharoa. Apokalipsy toko faharoa ka ny andininy fahafolo. Hoy izy hoe: aza matahotra zay efa hiaretanao, indro ny divoly efa anao ny sasany ao aminareo an-tranomaizina, mba ho voazatoetra ianareo. Aoko mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Nijoro tamin'ny fanaran'Andriamanitra i Rota, indro koa i Estera fa niandany tamin'ireto vahoakan'Andriamanitra, dia tahaka izany koa ianao. Ny faniriko dia izao, omen'Andriamanitra anao ny satroboninahitra fiainana. Ombanao any Andriamanitra, samy hotahin'Andriamanitra avotsika rehetra, vavakantsika rehetra. Andriamanitra zao tena tsara fiafarana ny tantara rehefa miaraka aminao, na dia mandalo zavatsarotra aza. Indraindray atao mandeha mamaky lohasaroka ny fahafatesana mihitsy ny fiainana, kanefa dia misaotra anao izahay fa eo mandrakariva ianao, tsy mamela anay ho irery, fa manomana kosa fiafarana tsara ho amin'izao tantarany tany efa simba sy ratsy izao. Mitahiry reto mpiara-mandinika amiko reto, tantano ny fiainany tsirairay avy, tantano izay mahakasika anay rehetra, ary indrindraindrindra tazony amin'ny tanam-pitiavanao izay Andriamanitra, mba tsy hisy saraka aminao. Izany ny vavaka sanatray, tonononay amin'nara Jesosy. Amen. Amen.